Tsy nisy na dia iray aza ny ankizy no terena hisotro Covid Organics, hoy ny proviseurany lycée moderne Ampefiloha. Nasaina nanantona tany am-pianarana kosa ny ray aman-dren'ireo mpianatra izay tsy te hisotro. Nanoratra taratasy izy ireo noho izany fa andreny andraikiny raha toa ka misy olana ara-pahasalamana mahazo ireo zanany. Tsy misy mpianatra zany teto amin'ny LMA no roana no ny safidiny hoe ihinana na tsy ihinana, fa mianatra daholo ny mpianatry ny LMA zay tonga teto toerana. Fa nazavaina kosa ny sainy tsirairay hoe inona ny anton'ilay CVO dia ny safidy izy ary noenona koa zay manana olana ara-pahasalamana dia naverina aminazy hoe inona daholo moa geste barrière ary natao mafimafy koa ny amin'ireny ankizy hoe manana olana ara-pahasalamana ireny hoe mila mitandrina kokoa ianareo zany satria mora mety ho andairana aretinareo ka manatsafidy nareo tonga na tsy tonga fa raha ohatra ianareo ray aman-dreny miteny mbola hanao confinement izy tsy manino izy ianareo tsy hanao confinement izy dia apetraka tsara zany le zaza zany tsy vitany manao cache-bouche fotsiny fa milaina hividianana gant-tanana koa. Misy ankizy anaky 4 fotsiny no nanana certificat médical dia ny ankizy kosa aloha rehefa misy certificat médical satria fa manana aretina tsy azo omena. Anisy ankizy anankiray tsy nety nisotro mihitsy izy zany satria zay ny soany libre izy zany tsy te hisotro fa ny ray aman-dreny kosa tsy maintsy nampanaovina lettre d'engagement hoe tompona andraikitra tanteraka izy amin'ny fahasalamana ny zanany. Zany zavatra zany mba hametrahana ny responsabilité ny tsirairay hoe ny andraikitry ny tsirairay ao anatrehany zava-misy. Nisy ray aman-dreny tato nangataka hoe move ny zanakay mbola afaka manao confinement any an-trano na dia miditra ary ny aty amin'ny lycée dia ozy raha fantatrareo fa tena osa le zaza ka mora andairana aretina nefa tsy afaka ihinana an'le CVO dia aradrariny mihitsy zany zavatra zany ary ara-dalàna hoe aleo izy mijanona any an-trano aloha zany. Tsy misy faneriterena ihany koa ny teo anivon'ny sekoly tsy miankina. Malalaka ny safidy ho an'ireo mpianatra na hisotro tambafy CVO izy ireo na tsy. Misy amin'ireo toeram-pianarana aza mbola tsy naharay akory ity tambavy ity avy amin'ny fanjakana. Hatramin'izao aloha mbola tsy tonga matsy le izy, mbola tsy tonga aty amin'ny sekoly zany iny na izany na tsy izany nefa efa nanao fampandrenesana izay ho an'ny ray aman-dreny araka ny tenin'ny ray aman-dreny cardinal zany dia tsy antery ho an'ny sekoly katolika iny dia nanao filazana izay ho an'ny ray aman-dreny misoratana any anatin'ny carnet de correspondance hoe manoratra ato anatin'ity ianareo raha ohatra ka omena ny zanakareo na tsy omena.